Ankafaliana no hitsidiana ny tokantranonao manolotra ny araba finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy ary isaorana ianao manaraka tsy tapaka ny gasy mafoaka eto amin'ny televiziona malagasy. Moitony gasy mafoaka amin'ny tety faritra aty amin'ny Lamira Madiorano Toliary no hitondran'ny ekipanao androany. Ny vahintsika dia tanora mpandraraha izay tsy iza fa Ratsimba Risson Rotsy. Andriambavilanitra mitantana orinasa trano lehibe fandraisam-bahiny mikasika ny fizahan-tany aty Madiorano. Inona no fianarana nataony Rotsy? Inona daholo no dingana nolalovany? Inona no vinany eo amin'ny fiainana? Ohatrany ahoana izany hoe tanora kanefa dia efa mitantana orinasa sahady ny andindin'izay atolotra ianao androany ato anatin'ny gasy mafoaka. Iza ny anarany Rotsy ray manontolo? Ratsimba Risson Rotsy Ilomiaina. Dia firy nareo zanaky ny ray aman-dreny? Efatra amin'ny rahavavy, izany zokiny indrindra. Taiza ny nandaniny Rotsy ho fahazazany Rotsy? Teto Madagasikara. Teraka tany Tamatavy dadanay sy mamanay mpianatra tany, dia nivady tany dia teraka tany fa lehibe tao Antananarivo. Sekoly nandalovana taloha nisy an'izay hoe école Sully izay teo Antanimena, dia tao any nanao primaire. Dia rehefa niditra 6e dia nandeha tany amin'ny Alliance Française teo Antsahabe. Dia rehefa afaka baka indray avy tao amin'ny Alliance Française Antsahabe dia nanao concours niditra teny amin'ny Institut Catholique de Madagascar eny Ambatoroka. Efa lasa Université Catholique de Madagascar moa izy amin'izao. Dia nianatra nandritry ny 5 taona tao dia rehefa azoko ny diplômako tao rehefa vita ny 5 taona dia nandeha nanao fianarana tany ivelany indray Inona ny nofinofin'ny Rotsy tamin'ny mbola kely hoe inona ny asa mba tiana atao rehefa lehibe? Tovy amin'ny ankizy rehetrarehetra miova isan-taona ilay nofinofy. Fa ny tadidiko hoe raha ny toetrako za koa moa vavy matora teo dia efa tia mandraindray andraikitra, mibaikobaiko. Manana temaka an'izay toerana mpitarika izay foana hatramin'ny mbola kely. Inona ny tena hoe souvenir nahafinaritra tamin'ny fahazazana dia tiana Rotsy hoe hiverenana iainana? Souvenir nahafinaritra tamin'ny mbola kely zahay miaraka amin'ilay cousin cousine be da be ireny dia makaty Madiorano. Dia tamin'izany mbola tsy nisy hôtely taty fa trano fondro anankiray dia mamelatra tante izay eny an-tokotany dia matory eny. Fa nahafinaritra tsy mbola nisy hoe zavatra goavana be nitsangana tamin'izany fa ilay fiarahana miaraka amin'ny ankizy be da be miaraka amin'ny fianakaviana tena nahafinaritra be. Nianarana zavatra be da be misy souvenir misy tsy dia tsara fa ilay ohatran'ny hoe voafafan'ilay souvenir tsara be da be ireny. Izay ngamba raha ny fahazazana dia izay. Resantsika hoe fianarana tany ivelany nosy, taiza ho aiza, tany Eoropa sa taiza dia inona ilay fianarana natao? Inona nahatonga anao safidy an'izay filière natao tany ivelany? Avy nanao master tao amin'ny Institut Catholique de Madagascar dia nanam-paniriana hanao fianarana any ivelany. Dia rehefa natao ny taratasy rehetrarehetra dia tany Angleterre izany no nisafidiana. Dia misy tanàna anankiray izay ao avarabaratry Angleterre ao misy hoe Leeds izay dia tao amin'ny université any Leeds nianatra. Inona filière natao tao amin'ilay université? Droit international des affaires. Inona nahatonga ilay hoe droit des affaires izany no taranja safidiana Rotsy? Droit des affaires no nisafidiako satria tsy mifanalavitra amin'ilay efa nataoko teto Madagasikara ihany. Tsy dia maharesy lahatra anahy ilay hoe hanao zavatra tena mifanalavitra be hanomboka zavatra vaovao indray. Ny anahy izany no tiako hoe mba mifampitohy amin'ny zavatra efa hay sy ny zavatra efa natao, ny zavatra ianarana vaovao. Dia izay no nahatonga ny safidy an'izay lalam-pampianarana izay. Ankoatran'izay koa moa ilay université nisafidiana tena manana centre spécialisé amin'ny resaka droit des affaires internationales mihitsy. Dia izay no nahatonga an'ilay izy. Inona ny tena loisir efa ataonao Rotsy? Mamaky boky dia mijery film
mamaky boky aloha zany tena ataoko betsaka. Roa taona izao rotsy nonody eto Madagasikara rehefa navita fianarana avy any Angleterre ary dia mipetraka aty Madiorano miaraka amin'ny fianakaviany tantana ny Lamira. Inona tonga le tianarana ty hoe Lamira zany? Le mira avy amin'ny teny latine, misy resaka vue. Teny espagnol zany mbola hoe mirar, regarder, dia hoe la vue zany hoe tsara ny vue aty aminay. Tantarao kely ny tomboan'ity toerana ity? Taloha izy ty mbola tsy hôtely, fa toerana fanaovana vacances, fanaovana fianakaviana vacances. Zay zany aloha tamin'ny voalohany. Dia trano vondrokely anankiray ilay niteneniko teo hoe manao signe existante dia ny atokotany zay no matory. Dia fanaovana vacances izy tamin'izany? Ie, dia avy eo zay vao nanao bungalow telo 1 2 3 bungalow anankitelo zay miaraka amin'ny lakozia sy restaurant le taloha zany efa fanaovana salle de séminaire izy amin'izao. Chambre anankitelo zay. Dia aty aoriana hitanay hoe tsy ampy le anankitelo. Dia nanao anankenina ankoatran'le telo efa teo dia 9 bungalow. Dia efa taty aoriana be 2012 tany hoany amin'izay vao nanitatra taty ambany nanisy an'ity deuxième restaurant ty dia nanisy piscine. Fa talohan'izay zay mbola 9 bungalow. Amin'izao zany ataontsika hoe misy bungalow firy na chambre firy zany zao ato amin'ny Lamira? 25 zao zany zay zao total 25 bungalow. Sika zao amin'izao vola zao vanim-potoana ny ataoko hoe haute saison. Teratany inona zany no tena hoe mpizahatany betsaka tonga eto? Tamin'ity taon'ity aloha be da be malagasy mitsidika anay. Zavatra tena mahafaly zay. Voalohany aloha mampandrara amin'ny resaka tourisme, mahafinaritra mahita hoe efa mibetsaka ny malagasy no mandeha mizaha ny Madagasikara. Sika malagasy manko taroloha rehefa hoe mandeha manao vacances zany andeha ho any amin'ny toanay Anitos zay dia efa vacances zay. Tsara zay fa tsara kokoa raha mba mivoroka kely amin'ilay mahazatra midadasika ny Madagasikara dia mampalahelo antsika malagasy no tsy mahita ny Madagasikara. Fa zao zany mahita zay hoe efa mibetsaka ny malagasy tonga mitsidika mizaha ny Madagasikara. Zay aloha voalohany. Dia zavatra anankiray tsikaritra koa tamin'ity saison ty ny betsaka ny touriste hollandais sy australiana. Ho anay ato amin'ny Lamira manokana aloha zany ny betsaka ny touriste hollandais sy australiana raha ny statistika anay isan-taona no jerena. Zay zany ataontsika hoe nationalité en haute progression zany reo anankiroa reo ankoatran'ilay malagasy efa niteneniko teo. Efa nresaka teo resaka hoe misy restaurant ato fa inona indray ny activité zany ataoko hoe afaka ataon'ny mpizahatany na teratany malagasy na teratany vahiny? Zay moa zany amoron-dranomasina dia be da be ny activité any amin'ny ranomasina no atao. Reo ankizy reo zao hitantsika io misy manao kayak io misy bateau io manana lakana koa zay hoe andeha hanao snorkeling any an-dranomasina izy na hoe juste hoe hanao balady fotsiny izy andeha maka lakana izy dia mandehandeha azo atao daholo zany. Ankoatran'izay mampanao kitesurfing koa zahay whale watching rehefa fotoanan'ny baleine fotoanany zao dia mandeha mitondra olona mandeha mijery an'ireny baleine ireny koa zay. Afaka manao manjony koa pêche au gros somary mivoaka lavidavitra kely fa afaka manao an'izany koa. Ankoatran'izay tsy voatery ho any an-dranomasina foana koa fa misy zavatra be da be azo jerena aty amin'ity faritra misy anay ity. Tsy lavitra eto zao misy parkana baobab moa zany zay arenan'ny Madagasikara raha teo sur les 8 espèces 6 sont endémiques de Madagascar. Dia tsy lavitra anay eto zao misy parkana baobab azo tsidihana. Misy village de tortue koa azo jerena koa. Dia misy olona koa te hijery fotony ny fomba fiainan'ny olona aty misy village ana pêcheur misy mitsidika an'izany koa. Misy village ana Mikea somary lavidavitra kely aloha iny fa afaka manao excursion makany koa.
be da be ny zavatra azo atao. Misy firy indray ny hoe olona tanitanana eto mampiasa tanitananareo eto dia inona zany no ataoko hoe secret amin'ny fomba hitantanana olona mba hombo ny fandrarana anankiray? Ho anay ato aloha zany a 700 eo ny mpiara-miasa moa tsy de tiako loatra ilay mpiara-miasa eo amin'ny 700 eo zahay. Nanontany ianao hoe inona ny secret a teny aho hoe matetika ny fandrika rehefa mitarika olona dia ilay mibaikobaiko fahatany. Ilaina ilay mibaiko a fa raha vao tsy misy varany iny raha tsy azon'ilay olona hoe inona ilay antony tokony hanaovany an'ilay izy. Dia ninahy zany tiako foana ampatsiahivina amin'ny rehetra na amin'ny tenako ary hoe ekipa iray tsika tanjontsika zany tokony anankiray. Ny andraikitra sahanina no mety samihafa fa ilay tanjona tokony mitovy foana. Dia rehefa centré amin'izay tanjona mitovy izay dia tokony mitovy foana ny résultat mivoaka. Zay. Na torohevitra atolotry rotsy ho an'ny tanora satria be da be ny tanora mianatra mahazo diplôma dia avy eo mitady asa tsy mahita. Aza mora kivy. Araka ny tenen'ny fy teo hoe betsaka ny mandalo an'izay dia tsy tokony atao ilay manamelo tena sy manakivy tena fa satria tsy hainao rery ny voan'iny donc zany matonta avoaka ny sasany dia possible ho anao koa izay. Aza kivy zany aloha voalohany. Faharoa aza mijanona amin'ilay hoe diplôma tia ananako ty diplôma. Oui tsara ilay manana diplôma fa entina mpanetre-tena foana na be diplôma be ohatran'inona ianao betsaka ny zavatra mbola tsy hainao dia mianara foana, mianara izay zavatra tsy voatery any anaty boky na any amin'ny banc université betsaka ny zavatra azonao ianarana dia trandrao daholo reny rehetrarehetra reny. Za manokana mino hoe manana zavatra tsara tsirairay ny olona tsirairay trandrao izay zavatra hainao sy tianao fa mety misy zavatra tsy eritreretinao hivoaka amin'izay. Iray amin'ireo mpiara-miasa amin'ny Rotsy Angelo. Raha ary manana Ingolirino Angelo Francio dia ny andraikitrako ato manampy ny direction zany ny andraikitrako ato misahana ny resaka administration. Firy taona zao nahafantaranao an'ny Rotsy dia ohatran'ny ahoana ny toetran'izy io? Nahafantarako an'ny Rotsy aloha zany roa taona eo aloha zany roa taona satria nanesako tato koa raha zay tamin'ny 2022 dia zay taona rehetrarehetra zay nahafantarako anazy. Rotsy mahafinaritra ka, mahafinaritra raha fandraisana client dia tena ngadiny tsara mihitsy. Moa izy koa moa zany no misahana anay personnel rehetra ato dia hitako hoe mahafinaritra mihitsy miaraka aminy satria hatramin'ny natongavany zany mba maivamaivana ny zavatra atao ato. Tsy zakany aloha zany dia ohatra hoe efa misy laminasa efa atao nefa rehefa avy eo izy tsy arahana zay no tsy zakany. Zay eny na ny olona rehetra moa zany ohatra zay daholo raha ty ve nampanaovinanao ka hoe izy tsy ataonao ve normal kosa izy raha ohatra matezitra. Ankoatran'ny Angelo dia mpiara-miasa amin'ny Rotsy ihany koa i Jesy. Ny anarako Jesy ndreggetako ato sala sy bara moa zany tena ataoko. Firy taona zay fankahalalànareo sy Rotsy? Ray taona latsaka kely eo. Toetrany Rotsy mihaino mpiasa izy zany, mihaino mpiasa. Raha manana olana ve nareo koa hoe misy mpiasa mitaraina na ataoko hoe misy marary na misy manana olana personnel dia afaka ifampiresahana ihany izy? Oui, afaka izy tena mihaino ny ina moa mihaino ny etaetan'ny olona anankiray zany izy. Dia izy manome solution hoe zao ny atao. Inandray zavatra tena hoe tsy zakany mihitsy? Zavatra tsy zakany le zavatra manao passation tsy miampita zany. Iny farany zavatra tsy tiany dia tsy meno anazy. Sarotra ny mitantana olona, mila entitra nefa mila souplesse ihany koa. Ny fandrarana kosa dia mila ianarana ary mila fiafiana mihitsy, mila fandavan-tena ary mila manana viana.
Resaka fandrarana indray tsika inona no vision route zany amin'ny resaka hoe fandrarana? Za manokana aloha tiako be rehefa ny vehivavy no mandrara. Dia mampirisika foana rehefa mahita tanora indrindra tanora vehivavy malagasy ka manana viana amin'ny fandraharahana dia hitako hoe tena tsara be foana izay. Mahatonga an'izay dia satria ny vehivavy hitako hoe manana an'izay résilience izay tena ilaina amin'ny resaka fandraharahana. Indraindray mety mila tosika kely fotsiny izy dia hitanao hoe mety aminy izy, hitanao hoe épanoui be izy rehefa manao an'izay. Dia hitako hoe ny fandraharahana manome an'izay épanouissement izay ihany le vehivavy zany. Isika malagasy tsy dia tezaina loatra amin'io sehatra io zany. Io tsy voatery hoe vehivavy fa na ny lehilahy koa ary. Ny zanakitsika ampianarina, formena hitady asa foana. Fa tsy créer asa ho an'ny hafa na hoe handrara ho an'ny tenany fa menara dia avy eo mitadiava asa. Izay tsy ratsy fa nefa hitako hoe betsaka koa no afaka mandrara dia tsy omentsika an'izay fahalalahana izay izy satria dia mbola kely dia efa teneny hoe mila mitady asa rehefa avy eo. Dia ngamba tsara raha lalahana kely ny fomba fisainantsika par rapport amin'izay. Firy kilometatra miala ny Toliara misy antsika dia mivily makaiza zany raha ohatra hoe avy any Antananarivo no mandeha mankaty? Raha avy any Antananarivo dia tonga ao Toliara dia misy route nationale tokony mampitohy an'ny Toliara sy Morombe zany. Tokony tonga hatrany Morondava fa mbola tsy tonga, mbola tsy vita hatrany moa zany le izy. RN9 raha avy any Antananarivo zany ianao maka RN7 aloha mandrapatonga ao Toliara. Toliara indray ianao maka ny RN9 dia 36 km avy ao Toliara sur la RN9 no misy anay. Izany hoe adofireo zany raha menga Toliara maketo amin'ny Lamira Madiorana. Antsasakadiny. Antsasakadiny. Tsara be ny lalana. Faly be izay fa tsara be ny lalana. Goudronné. Goudronné. Tsisy lavadavaka mihitsy. Inona no spécialité ana sakafo amin'ny restaurant? Fruits de mer aloha zany tena ataonay betsaka. Dia grillade. Zay no tena spécialité anay ato fa ankoatran'izay zay manao cuisine française moa zany tena hain'ny chefinay. Cuisine malagasy manao koa zahay. Ty le restaurant voalohany dia reto telo reto 1 2 3 le bungalow voalohany le teneniko hoe anankitelo. Ty tsy misy terrasse ty dia le roa manaraka anazy misy terrasse roa reo anankitelo reo voalohany miaraka amin'ity lakozia ity. Zay ihany. Fonctionnel reo amin'izao. Mbola fonctionnel daholo reo. Ty restaurant ty fotsiny zao lasa nataonay salana séminaire. Raha hoe misy teny kely tiako apita voalohany aloha ho an'ny ray aman-dreny malagasy dia hoe tezao ny ankizy hanana viana, aza ferana amin'ny zavatra tianareo ny ho tian'ny ankizy satria mety zavatra hafa mihitsy ny tiany mampivelatra azy kokoa. Nisan'izany le niresahantsika teo hoe resaka fandraharahana aza ankiviana dia mbola kely ny ankizy raha te handraraha. Izay aloha voalohany. Ho an'ny tanora malagasy dia mbola mitombina foana le hoe manana viana sy hitsinjo lavitra amin'ny fiainana. Tsy voatery le rapide sy afaka herintaona fa izay mba tanjonao afaka rahatra izay eritrereto ny lalana tongavanao amin'izay. Dia fahatelo farany angamba ho an'ny tanora mpandraharaha malagasy voalohany aza kivikivy. Aza mora kivy fa tsy mora le izy fa nefa tsy impossible koa. Ho an'ny mpandraharaha ihany aza latsaka amin'le fandriky ny hoe titre le mpandraharaha. Fa asa be le izy dia mila fanetretena be. Fa betsaka ny lavy noho ny fieboebona rehefa mandraharaha. Fa asa be io dia tsy vitany hoe za DG na za mba tompona orinasa na za mpandraharaha fa misy zavatra be da be tsy hitan'ny olona aty ivelany. Misy fiafiana be da be ao, misy ranomasy be da be ao izay tsy ho tantaraina ny rehetrarehetra kanefa tena zavatra marina, tena misy.
dia izay ilay teneniko hoe aza mora kivy fa nasarotra ilay izy azo atao tsy impossible ny manao anazy zay. Tapitra ny fiarahantsika androany ankasitrana ianao tany an-tokantrano nanaraka hatramin'ny farany ny gasy mafoaka teto amin'ny televiziona malagasy. Ny lesona azo tsoina amin'ny fiainany rotsy dia izao rehefa miasa izy na rehefa mianatra dia tena mifantoka amin'ny zavatra ataony fa tsy vilivily ny sainy. Ary ny tanjony dia hoe eo ny filaminana raha misy efa fandaminana natao dia arahana hatrany ireny lamina napetraka ireny. Izay fahaiza mandamina izay dia toetra tena tsara tokoa alainao tahaka na amin'ny fianarana izay ataonao na amin'ny fandrarana izay ataonao ihany koa. Mahaiza mandamina sy mandrindra tsara mba hahatraranao ny vino. Dia ankasitrahantsika rehetra nanaraka fandarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy.